ary mampetoky anao anay vanay fianatsotra iala aminao noporofonay zany tamin'ny fivianana maro zay nisy teto natao amin'ny sénateur zany maodroanay natao amin'ny bentanàna zany laninay natao amin'ny député lany zany ka re misy fivianana hafa koa ampiasainao ko amin'ny agnaranao volony anay le natao président anay ta iala aminao sapisapy ny mpanodry zany aty fianaratsoa tamisy zany président na voay roety mampifisa manomita anao vokahitanany tombony ka zay lava zay fohy omeko ny zanoko ihany koa ny fitarovany fa ty domfitarako de sitakastely ny teny atao dotsoka satria avy ty basa mila hazo ah sady tsy novavavoaka ray amareny tanàna misodry ano anareo anay reo omivazavaloha reo tonga taty ho tsara mandroso tsara miverina to milasy tomivavy zao mampifisa manomita anao andre matofinovo vokahitanany tombo manapariparivy vahoaka koa ty Ratsoel. Tanareo ny antony anaovany tety tany io dia anaovany 3e mandat. Nefa ny olona rehetrarehetra efa tsy tia anazy. Fafana daholo ny commentaire amin'ny page nareo hoe rehefa tsy tia anazy dia tonga dia fafana daholo ny commentaire ao na any amin'ny présidence zany na any amin'ny rehetrarehetra any. Dia mody mitetitety faritra dia mody alefa ary amin'ny faritra ary ny conseil des ministres dia mody atao an'izao. Dikan'iny tsy resaka hoe conseil des ministres mihitsiny. Normalement conseil des ministres any amin'ny se déroule any amin'ny lapa. Nefa alefa any amin'ny rehetrarehetra any satria hitety vahoaka anabaribary antsika vahoaka. Dia mody zarana varitsinjo daholo ny vahoaka rehetrarehetra dia amin'izay hoe manaiky hoe nitedavana zany hoe tsika zany anaiky hiverenany 3e mandat. Raha 3e mandat dia efa rendrika aloha e. Zay teneniko anareo zay. Dia mitady légitimité izy fa anjarantsika malagasy miteny hoe tsy ao anatin'ny lalana koa zany hoe 3 mandats de suite zany fa tonga dia ça dégage. Rehefa tsy mamiana dia ça dégage. Sa zay fa tsy mahavita ny tanindrazana fa tanindrazana faramanitra antsika zao donc aza manaiky barbariny le vendratay io sy ny fatim-poza firongony. Zay fa aloha lapory fanambarana araky ny tapaky ny tambabe ny mpiasan'ny Jirama androany fa 20 jolay 2024 dia iroso amin'ny fitokonambe ny mpiara-miasa rehetra manerana ny nosy rapitso alarobia 7 jolay 2024 izao dia toy ny fitakina natao tamin'ny fionambe ny talata 2 jolay 2024 lasa teo ny amin'ny fanafoanana ny statut Jirama Aissa nalaina tao amin'ny lalàna 2014-014 société commerciale rehefa tsy nazahoana valiny. Ny antony mpiara-miasa rehetra manerana Madagasikara anao ny grève générale. Averiko indray. Ny antony mpiara-miasa rehetra manerana Madagasikara anao ny grève générale. Ho an'ny any amin'ny faritra dia ao anatin'ny toeram-piasana no anatanterahana izany. Ho Antananarivo dia eny sonerana avokoa. Mikatona 100 isan-jato ny toeram-piasana rehetra manomboka amin'ny fitora sy 30 minitra. Eto am-pamaranana dia mamerina ny antso amin'ny andriamatoa filoham-pirenena mba eo amin'ny tambabe ny mpiasan'ny Jirama faran'izay aingana mba hamana ny olana ho tombontsoan'ny firenena sy ho tombontsoan'ny vahoaka. Araky ny hitatsika ngamba na enitsika teny amin'ny tambazotra sosialy dia misy andian'olona zany ny antso mpiasan'ny Jirama hanao grevy. Nisy anotrany hoe andian'olona sasatsasany ho satria misy ihany koa mpiasan'ny Jirama zay miresaka amin'ny tenako zany hoe tsy mankasitraka n'izany hanao grevy zany. Ny zavatra misy zany dia ny fangatahany zareo dia ny anafoanana n'le natao hoe sata vavoana le nouveau statut zay napetraka voaingana zany zay. Fatatsika fa ny Jirama dia ao anatin'ny fanarenana tanteraka amin'izao fotoana izao. Ary maro be ny zavatra tsy maintsy atao ao anatin'io satany Jirama io sy les plans de redressement. Ka angamba mety misy amin'ireo mpiasa zany mety tsy azony tsara inona ny zava-misy ao anatin'io sata vaovao io na ny statut vaovao sy ny ao anatin'ny plan de redressement. Raha ny tokony ho izy moa zany tokony nisy fionana androany tamin'ny 4 sasany teto amin'ny ministera zany ifampiresahana amin'ny zareo gréviste zany zay miketrika hanao grevy kanefa moa tsy tonga ry zareo rehefa natsona officiellement fa tsy tonga ry zareo
ny varavara ministera ny angovo sy akoranafo dia misokatra mandrakariva amin'ny fifampiresahana fifanazavana ny fanomezana ny point rehetrarehetra zay tsy mazava aminy raha ny eninay matsy dia ohatrany hoe tsy mazava aminy hoe sao dia mitondra makany amin'ny privatisation na makany amin'ny resaka fanalana piasa fa amafisiko eto fa ny statut any jirama vaovao dia tsy misy resaka privatisation tsy misy resaka fanalana piasa fa fanatsarana ny zavamisy ny satany jirama mba handeha any amin'le tena fanarenana tanteraka ny jirama satria fantatsika izay apatsahiviko ho an'ny rehetra fotsiny fa ny resaka ny service ny électricité sy ny rano dia service essentiel zany hoe zavatra tokony miodina foana zany io satria hoan'ny vahoaka sy hoan'ny orinasa mba ahafahany toekarena miodina mandrakariva zava-dehibe zany le hoe tsy maintsy miodina io amin'ireny toerana rehetra zany na any amin'ny famokarana ny herinaratra zany na any amin'ny fitanterana ny herinaratra na any amin'ny fitsinjarana ny herinaratra zany hoe na any amin'ny production zany na any amin'ny distribution na any amin'ny maintenance rehetra eny fa hatrany amin'ny agence zay tokony handray ny vahoaka zany amin'ny akapobeany na ho an'ny olona tonga andovola na tonga hanao réclamation ka zay ny anaovako fiantsonany rehetra hoe ny ministera dia misokatra mandrakariva ary zay ny antom-pisiny le fiantsona androany après-midi zany zay tokony nionana tamin'ny zareo fa tsy tonga mory zareo ka zay dia manamafy foana fa vonona foana ny resaka fanaizanana tsy zany tsy mety ny ataontsika hoe ny vahoaka sy ny mpanjifa no atao takalinaina ao anatina resaka ohatran'izao nefa zavatra tokony ho vita ao anatin'ny fifampiresahana sy sy ny fifanakaloza-kevitra zany ahitana tsara ny tena hoe inona no misy ao anatin'io statut sy ao anatin'io plan de redressement io fa zavatra fanatsarana ho an'ny jirama io zay efa anatina fahasahiranana fantatsika ka zay no mahatonga anay zany miteny hoe oka samy andray ny andraiky tandrify azy mba hitohy mandrakariva ny famatsiana ny vahoaka ary ny varavara ministera dia misokatra amin'ny fifampiresahana mandrakariva ny tsara fantatra moa ary amin'ny akapobeny eto amin'ny firenena dia misy tokoa ny zo fanaovana fitokonana na izany na tsy zany nefa araka ny teniko teo satria service essentiel ny famatsiana jiro sy rano an'ny vahoaka dia tokony mitohy foana ireo ary ao anatin'izany na misy ary zay zo anaovana fitokonana zay misy ny procédure amin'ny fametrahana ny atao hoe préavis de grève zahay moa tsy naharay an'izany ny ministera ny asa koa tsy naharay an'izany ka tsy manara-dalàna zany zao tonga dia fanapahana eo ihany hoe tonga dia hanao grève ny apitsoniny satria misy délai de préavis misy démarche fifampiresahana zay vao tonga amin'izany étape zany ka zay tsara marinina ihany mba ho fantatry ny rehetra hatramin'izany fa eo moa le paprisika hita foana satria ren'olony ireny ny tantarano aviny ireny nisy tantarany ny fifanandrinana ara-politika ho an'ny any Rajoelina sy Masika Ravalomanana izay nahatra roapolo taona teo eo efa fotoana izao tokony hitadiavan'izy ireo ny anjimby azy amin'ny sehatry ny politika niova ny fanaovana politika eo amin'ny sehatry iraisam-pirenena hoy professeur Ralson Roger ka tokony ireo olona nandalo université no mitondra ny firenena ny resaka hoe mbola ifampitana ve izy mianaka amin'ny rahalahy mianaka za mihevitra fa nandalo tantara izy ireny nisy tantara napetrana izy ireny toetrandro efa miova contexte politique économique ndafony rehetra zany géopolitique efa miova daholo everiko angamba fa efa noarany toetrandro ihany zany ka tsaratsara ho azy ireo zany mieritreritra olo-kafa andimby an'izy ireo zay angamba ny azo eritreretana oka isy endrika hafa indray zany olona manana paikady hafa indray olona matotra olona manana io koa tsindrina io tokony olona nafaripahaizana nandalo université zay mantsy zao nefa ohatrany hoe takinny any velany mihitsy mandeha zao nyresaka hoe mila universitaire mihitsy amin'izay sao fa manahirana be eo amin'le fanaovana dievitra amin'ny reny filoham-panjakana sasany reny taratry ny tsy fahatokisana ireo mpiara-mitolona ny any Rajoelina sy Masika Ravalomanana raha mpititra ny zanany andimby azy izy ireo tsy masakara-potsikevitra avokoa na itozy Ravalomanana hoy professeur Ralson Roger tamin'ny tsy fahitana azy intsony taorian'ny fifidianana be ny tanàna toy izany ihany koa Iarena Rajoelina sy Ilo Rajoelina izay efa niseho sy manaraka ny any Rajoelina amin'ireo lanonana sy fivoriana iraisam-pirenena toy ny tany Dubai farany teo efa misy rafitra tombontso napetraka teo
raha mpikambana amin'ny fikambananao napetraka ao mety ivony iny mety tsy tanteraka iny mety sy toy iny dia aloha ny zanaka ihany ny angarajoelona moa hitantsika iny efa ampisedrainy BDB ataony misehatra amin'ny zavatra maro ny zanany ampianariny manao karazana hoe business zany ka amiko misy mahasamy hafa sady ny business sy ny politika dia efa zakeo zao dia efa diso zay efa tsy lozika zay ny angara-valomanana koa iny da atao test iny jandrany iny andriamatotojo vo tsy lany izy tsy hita nanjavony izy tsy hitany naleny dia mazava ho azy keo zany fa tsy masakara-potikevitra koa reny amin'ny lafin'ny politika ka aminahy zany adisona behivava ny fametrahana ny zanaka ny tena andimby ny tena io raha ohatra ndresika hoe mitolona nomboka taminy mba fahatanyrany enina mbe folo taona fito hoe folo taona dia hoe dia efa nitolona tao izy tanora tao izy miezaka tao izy nanao za azona tao rehetra izy dia andimby an'indray nefa tsy maninona azo atao zany ty nitolona io olona efa mikonikonina ny ikitikitika lala-pandrenana ireo mpanohana ny Andry Rajoelina manoloana ny fivoizana fanalavana fotoam-piasana hoy ny mpamakafaka politika professeur Ralson Roger fa hosana ara-politika raha mikasa anao izany izy ireo izay mahatsapa fa tsy misy olona itokisany afaka hiatrika fifidianana amin'ny taona 2024 mijery ny hoavin'ny politika n'ireo olona manodidina ny Andry Rajoelina amin'izao fotoana ka tsy miraharaha izay ho avy tsy fahombiazana avokoa ny zavatra rehetra nataon'izao fitondrana izao nandritra ny fotoam-piasana voalohany hoy professeur Ralson Roger za zany dia midika fa efa misy zavatra kononkononindreo miaraka amindreo zany amin'ny afahany milatsaka amin'izay fotoan'izay tsina moa zany fa fanovanana lampanondrenana zany zay hoe tsy fantatra hoe malaza be hoe anao référendum sy ny sisa iny angamba ataoko fa adisoana sy fahosana ara-politika ny anaovana an'izany raha olona manatrika fa ara-politika koa ka niaina zavatra maro tsy nety eto amin'ny firenena vokatra ny zavatra toy izany dia angamba tsy dia hiditra aloha fito amby efapolo taona andriamatoa filohan'ny repoblika tsy nisy filoham-pirenena na iray azy na mpitondra na sanana tanteraka n'izany ambatomena izany raha tsy ianao averiko ny amandeha ity fotodrafitrasa collision matia dia taratsy ny fampandrosoana hoentin'ny filoham-pirenena satria nahoana samy atoka fahasarotana andriamatoa filoha manana vina ary tsy voasaka amin'izay resaka manakatsakana rehetrarehetra sarotsy izy tia raha teknika fa alohanay zay misy koa sy sakanana sosialy misy raha mazeva raha teto andriamatoa filoha fa alohanay sy nanorona azy nanaovanay azy fa isaora koa naroray mandreny tanàna nanao ny fomba sy zay rehetra nataotsika teto tsara mitantaran'izay koa fa efa tsiky zay dia izany fanarana filoham-pirenena manana vina zany zava-dehibe isaoraka anao ray aman-dreny ny tanàna nanome fa ny asantsika dia tsy hijanona eto fa eo andriamatoa ilaza azy